raha ny tanjona aloha dia hoe mba mandalo amin'izany fanadihadiana ara-tontolo iainana izany daholo a izay mety ho tetikasa fampandrosoana eto amin'ny firenena na fampiasam-bola. Ny antony mazava ho azy a dia hoe ny fampandrosoana maritra ny tena zava-dehibe, fikajiana ny tontolo iainana sy fijerena ny fiarahamonina mba hisian'ny fampandrosoana eny anivon'ireny faritra sy mitondra fampandrosoana ho an'ny vahoaka. Ny fanatrarana izay tanjona izay nefa dia ataoko hoe raha tsy misy ny fandraisana andraikitra eny anivony vondrom-bahoaka hitsinjaram-pahefana dia ho sarotrarotra ihany izay zavatra izay. Ka ho anay zany ny tena paikady dia hoe ho ampitomboana ny fahaizana sy ny fahefana omena ny vondrom-bahoaka hitsinjaram-pahefana mba hijery izay tetikasa misy eo aminy a, ka hijery hoe efa manana fahazon-dalana ara-tontolo iainana hoe izy ireny a, efa misy bokina andraikitra ve a amin'ny fikajiana ny tontolo iainana sy amin'ny fijerena ny fiarahamonina ireny tetikasa misy a eny anivon'ny vondrom-bahoaka hitsinjaram-pahefana ireny. Ny zavatra izay mbola tsy ataoko hoe tsy tena tanteraka atao anatin'ny 20 taona lasa izay a, mazava ho azy satria mbola nametraka ny rafitra sy ny fitaovana rehetrarehetra tsika no ataoko hoe mbola tsy ampy ihany koa ny fahaizana teny anivon'ireny vondrom-bahoaka hitsinjaram-pahefana ireny. Dia izay famindrana fahefana izay zany mazava ho azy tsy maintsy miaraka amin'ny fampitomboana amin'ny fahaizan'izy ireny. Voalohany aloha ny fahitanay a dia hoe misy tombontsoa kokoa raha ohatra hoe tena tafiditra ao anatin'ny fiarahamonina tetikasa anankiray, satria ny fanadihadiana ara-tontolo iainana araka ilay voalazako teo a tsy maintsy maka ny hevitry ny vahoaka. Raha ireo vahoaka ireo zany mandaha ny tetikasanao hoe tsy manao ianao an'izay fanadihadiana ara-tontolo iainana izay a, ka misy ny olana raha ampitso a, dia mazava ho azy a fa ilay tetikasanao aloha no tsy aharitra. Zay zavatra voalohany. Ny eo amin'ny resaka hoe lafo ve ilay fanaovana an'ilay izy, amiko a fijerena ny zavatra anankiray dia ahafahana hoe ny tombontsoa ny tokony ho jerena. Fanadihadiana ara-tontolo iainana ange mety hiditra amin'ny hoe fampihenana ny mety ho vidin'ny zavatra vokarinao mihitsy ary. Raha tsy resaka amin'ny hoe nisy ohatra ny audit nataonay a mikasika amin'ny tontolo iainana ana orinasa maromaritra eto, dia ny zavatra hita dia hoe ny ena be aloha izay audit nataonay izay a rehefa nijerena ny fomba famokaran'ireo a ny fampiasany a ny ety amin'ny ohatra hoe ny rano. Misy nahatratra hatrany amin'ny hoe raha tsy resaka mihitsy hoe ny groupe cotonasiany ireny zao a nahavita économie tany amin'ny $50,000 mahery tany a amin'ny rano a noho ny fijerena hoe na ena ny rano a dia miena ny loto fikariny tao anatin'ny audit nanaovana zany a sy le fanadihadiana ara-tontolo iainana zany. Ny hoe sao dia lasa mavesatra be le izy, izay indrindraindrindra nge no hijerenany hoe tsy fantatra aloha le atao hoe mavesatra, fa raha vao hoe mazava tsara hoe zao ny dingana le a ary ao anatin'ny fangaraharahan izay zavatra izay a, tsy sy ny kolokolo izay zavatra izay a, dia amiko a azo atao tsara ny mitatana an'izay fotoana tokony ho laniana izay. Ny mety hoe mavesatra angamba raha ny tena izy a dia ataoko hoe mety mampitombo ny fotoana ny tetikasa anankiray fotsiny izay fanadihadiana izay, nefa araka ilay voalazako teo hoe ny fampitomboana ny fotoana izay mety 2 volana raha ny voalazan'ny lalàna anatanterahana an'ilay fanadihadiana, ny 2 volana aleo mandany 2 volana do zay rehefa avy eo rehefa hoe tena tafapetraka ny orinasanao a dia tonga ny fitarainana isan-karazany a ary dia ao anatiny mihitsy ara tonga ny fanakatonana rehefa avy eo. Zay zany zavatra anankiray mety ho faty-antoka lehibe. Ny fanontaniana anankiray teo le hoe 520 isan-jato ny mbola nandalo taty zany raha ny tokony nanao. Ny anton'izay a mazava ho azy fa mety eo le hoe tokony hirindra aloha voalohany indrindra ilay fahazahon-dalana na ny ety amin'ny tontolo iainana na ny amin'ny secteur. Io 520 isan-jato voalazana io koa matetika statistika ato aminay a dia misy ireo le tetikasa ataoko hoe hita any amin'ny Instat a nefa tsy tanteraka akory, tsy mipetraka ireny tetikasa ireny. Fa ny anay zany hoe ireto a ny tetikasa fampiasam-bola tokony nisy a dia 4 isan-jaton'ireny no nandalo teto. Fa nay zany a misy ambaratongany ihany koa nefa le fahazahon-dalana ara-tontolo iainana, fa tsy hoe andeha ho asarotana be izy io, satria misy le fanadihadiana ataoko hoe tsy dia mavesatra fa maivamaivana ho an'ny tetikasa madinika, ary misy a ny ataoko hoe tsy maintsy mangataka hatramin'ny hoe fampandraisana anjarany olona fa tetikasa lehibe zany no atao. Ary misy ara ny tsy voatery a anao an'izany fanadihadiana ara-tontolo iainana zany a raha tetikasa ataoko hoe tena kely dia kely, ohatra hoe raha hanokatra ianao bureau d'étude ve dia andeha hanao fanadihadiana ara-tontolo iainana, raha ohatra ianao hoe andeha hivarotra ve dia hanao fanadihadiana ara-tontolo iainana,
na izany naty zany a tsy maintsy efa ezana ihany koa hoe misy fitaovana hafa ahafahan'izy ireny a mijery an'izay tontolo iainan'izay zany fa tsy hoe tsy nanao fanady adiana ary tontolo iainana de afaka manao zay tiako atao a na ny eo amin'ny fiarahamonina zany a na mety fanambanany tontolo iainana.